Alleloia. De fifaliana ho andray ravina malala no miarabantsika amin'izao fotoanana izao a. De tonga indray ny fotoana zay rahantsika eto tanatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahano amin'ny fandarana andramaka izao a. Ny aki radio a, ny aki media, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, indrindrindrindra ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay a isan'andro isan'andro a manototosa an'izao fandarana zao de tonona amintsika tsirairay avy fiadanan'ny tompo ary matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra raha miaraka eto tsika androany de mino aho fa namakivaky tontolo andro mahafinaritra ianao ary tsy resiny zao tontolo zao ianao halleloia satria ny aika-ndavo anao zao tontolo zao a de tiatsika eto mihoneto soamantsara indray ny fotsika tamin'ny maraina namakivaky ny tontolo andro tsika ary namakivaky ny tontolo herinandro tsika de tonga am'izao faraparan'ny herinandro a izao a ka de fanomerabanao a ary manasanao a hiara idiran'andriamanitra hiara hivavaka hifampahery indrindra hiara hitsahatra am'izao fotoanan'io zao a izay fotoana masina tokoa anomboantsika zany fitsarana zany anaty commencement tsika am'izao fotoana zao a fiadana tompo amintsika tsirairay avy de narandroany no vao tonga eto a de teteny aminao fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto tena resy lahatra an'izany fa misy programan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao tian'andriamanitra seho a eo amin'ny fiainanao ka de ny anyteniko aminao de maharitatra amin'ny farany araka eto tsika amin'ny adindray sasany latsaka eo a adindray sasany eo a ivavaky tsika vavaka fanomboana araka amin'ny anabavintsika Selina avy eto Frantsa androany eno iry tsika de eno toriteny entiny anabavintsika Soameva avy eto Frantsa tsika de amela belatra eto ny toriteny a de eno hira ndray koa tsika de ivavaky tsika de ivavaka ho an'ny firenena eto a ny ranabavintsika anabavintsika Rodina amin'ity androany ity halleloia de maritatra amin'ny farany fa matoky efa tsy takany idirana teto ny voanao eto androany fa samy ahery daholo tsika rehetrarehetra miala eto a atoro tsara fiadanam-po amin'ny filaminantsaina hiarika ny tontolotsika ny sabatan'i Jehova rapitso ka de mahereza daholo tsika tsirairay avy a melohany zavatra rehetra aloha de ifampiarava aloha tsika androany a fianabavitody raha onosony niditra voalohany teto androany tahiny tompo anabavy itody a tahiny tompo manokana ianao a de nanaraka azy teo raha vavy Rolianisa Verselina Rodine Marie Marijo Razana Molika Domona Kodzmanina mety aloha zany fanonoka zany hoe Kotsman sa Kodzman sa tsy haiko Hasina Ranay Varson Erika Raka Maevare Tojo Mikael Tratran'ny Sabata halleloia de Sandolany Irina Ianitra Nirina Domona Sandrine Erika Raka Marie Rafa Olgaraza Mandevy Jaotina Tafitasona Irakeron tahiny tompo Emelovli Eliana Yanapaviena Iaza Skapatitsy Yama Olgaran'Orso Rasoar Malala Tahir Mario Mami Angela Io Evan Fo Jonathan Miartso Fleur RSF anabavy Fleur io Zaondra Raza de tahiny tompo a Sendra Betsy halleloia Marie Gilda Rasoerniena Becky Rolande Filana Rakoto tahiny tompo daholo ka rehetrarehetra izay mbola tsy voarabako a mino fa efa voarabako daholo angamba de maritatra amin'ny farany Bert Sava Mama Valtina Ursula Ives tahiny Jesosy halleloia faly zay mahita anareo ary matoky aho fa ifampirehetrika ty androany ity miloha zavatra rehetra aloha de andao aloha tsika ivavaka metraka zao fotoana zao a eo am-pilatanan'Andriamanitra de andao a ampandrosotsika ny anabavintsika Verselina avy eto Frantsa izy a no ivavaka fanomboana ametrahantsika zao fotoana zao a eo am-pilatanan'Andriamanitra ndao ary a tahiny tompo a ranabavy a Selina anao a ny fitenenana halleloia tahiny tompo sika rehetra tahiny tompo pastera ivavaka ary sika irahira masino misaotra anao izay fa mbola nomenao famindrapo ahafahanay anaraka izao fandarana izao nahazo hery sy tanjaka izay ka mbola afaka mihaino ny teninao manana fanahy hitododohany aminao ahafahanay anatanteraka ny sitraponao dia
Anaraka izao fandarana izao zay Jehovah malalo eo mangataka ny fanahy masina avy aminao izay niorenanay tao anatin'ny fitiavana Jesoa Kristy izany Jehovah malalo dia mipetraha ato anatinay ianao Jesosy ary atrefo izao fandarana ataonay izao izay henonay ny teny avy aminao ny afatra rehetra avy amin'ny ray dia isaorana anao ry Andriamanitra ray io misy matoky izahay fa orakofo ny ranao Jesosy ity fandarana ity sy ny sofinay izay eno izany teninao izany ka hitoetra ao anatinay izany ka ho tanterahanay mandrakariva izay afatra azonay amin'ity fandarana ity dia mankasitraka renay eo voninahitra irery ihany ho anao ary fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy no mipetraka ato anatinay. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra betsaka na vavisilinantsika nivavaka ho an'ny fanombohana tamin'ity androany ity. Alleluia. Andao aloha tsika hihaino hira mahafinaritra be ity hira mahafinaritra tompo izany hafaliako zao isehoantsika n'Andriamanitra mihitsy androany fa tena feno fifaliantsika eto feno fifaliantsika tonga eto Alleluia. Tahaka ny ahoana ny fifalianao amin'izao fotoana izao, tahaka ny ahoana ny fifalianao miaraka amin'Andriamanitra, tahaka ny ahoana ny fifalianao manompo an'Andriamanitra dia andao ataontsika izany izany soa alaly androany vao hitako teto dia tonga soa ianao Andrelina Suzelle efa eto foana raha soa herinay efa narabaiko teo angamba da iny tompo ary menofinaritra aorianan'ity hira ity dia hiditra toroteny eto tena vavintsika soa meva ao anatin'ity toroteny ity izany sady maka toerana tsara ianao mivonona ianao amin'ny baiboly mivonona ianao amin'ny taratasy mivonona ianao amin'ny stylo lasa arintsika menofinaritra arintsika rehetrarehetra. Amen. Alleluia. Cristino, a tua amigo, pelo lava.
Halleloia. Rehefa velona Jesosy a, rehefa ao anatinao Jesosy velona ao anatinao a. Halleloia. Rehefa velona izy dia velona ianao. Tarehiny sao dia izy velona ianao maty a. Sady maty antoka ianao ohatran'ny mampalahelo Jesosy maty ho anao a. Fa rehefa velona Jesosy a, dia ok ianao a ho velona ihany koa. Halleloia. Iza mbola tsy narabaiko teo, mety efa narabaiko daholo a. Claude Mamsoa mbola tsy narabaiko teo tahiny Jesosy a. Zay ihany ngamba mbola tsy narabaiko teo, efa narabaiko daholo a. Tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Ho anareo izay vao androany vao tonga teto, Nirina Rodriguez tahiny Jesosy a. Ho anareo izay vao niditra teto a, dia tsara fantatrareo fa ohatran'ny mpianakavy kely mihitsy tsika eto a, mihoana eto isan-karivo tsika eto a. Sao dia gaga efa mifankalala daholo, efa mifankalala eto daholo tsika rehetrarehetra. Halleloia. Dia nareo koa tonga nareo a, dia tonga dia raisinay a, tahaka ny efa paketo a. Raha lahy sy anabavy a, ao amin'ny Jesosy. Halleloia. Andao antsika heno tenin'Andriamanitra e. Ampandrosotsika ny anabavitsika Soameva, izy moa nitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity a, ka tsy handrelitsika fa tongotsika dia hanomboka ny tenin'Andriamanitra. Dia meno finaritra dia aoriana ity toriteny ity a, dia tonga etondray a mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary a, tahiny tompo a ranabavy a Soameva, anao ny fitenenana. Tahiny tompo antsika rehetra, tahiny tompo pasitera. Ny toritensika androany dia Matio toko voalohany andininy faha 1. Hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy. Fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Amen. Ny soramandry ambony ny nilazany anjeliny tamin'ny Josefa fanofanahy masina no nananan'i Maria anaka. Rehefa malala. Efa miverimberina eto matetika ity toriteny avana. Fa eto ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy indray ity. Ho avy Jesosy ry havana ka mila fiomanana ity. Hoy ny tenin'ny Tompo nanao hoe mandehana fatorian'ny filazantsara ho an'olombelona rehetra. Ho antsika mbola tsy mahatapa fiainam-baovao na fiainana mandrakizay. Ry havana mila mandray an'i Jesosy Kristy. Ny antony teny Jesosy Kristy Tompo isika ny olona rehetra raha mba handray ny filazantsara sy handray azy. Mialoha ny elantsika eto amin'ny ambony tany. Ry havana fandalovana izao tontolo izao. Tsisy olo hijanona eto ambony tany ry havana. Ilay teny teo iny dia teny izay entin'ny anjely. Le Matio toko voalohany andininy faha 1 teo. Nentina anjely le teny avy amin'Andriamanitra hoentina amin'ny Josefa. Koa mbola ampitondrainy androany ho antsika rehetra. N'aiza n'aiza tany misy anao, n'aiza n'aiza misy antsika tsirairay izao. Tsofina mandeha izao afatra izao ry havana. Efa lasa 2 taona izay ry havana. Kanefa androany mbola averiny Tompo amintsika mba tsy hanenina isika izany teny izay afatra izay ho ambanany eto androany. Satria tsarovy fa andalo izao fiainana izao. Tsy ny filany fa ny manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Hoy ny teny soratra masina. Tian'Andriamanitra isika. Tian'Andriamanitra ianao mba hare tsara ny sitrapony. Hoy ny teniny nanao hoe nanome ny zanany Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo mba hanapaka ny olona ao anatin'ny fahotana. Tsarovy ry havana. Tsarovy tsara ry havana fa izany no
fahotana izany mivoka-dratsy. Tsy mahita fanafody izany isika ety ambonin'ny tany. Tsy ho hitantsika velively izany fanafody ny fahafatesana izany ry havana. Marobe ny olona tsy mbola resy lahatra amin'ny Jesosy Kristy ry havana. Izany mbola mahatonga zanak'olombelona manao fikarohana amin'ny fahaizana entina hanafoana izany atao hoe fahafatesana izany. Fa tsy foana io ry havana. Tsy foana satria vokatry ny fahotana dia ny fahafatesana. Fa androany averin'Andriamanitra amintsika tsirairay izany hoe tsy misy fanafody entina hanafoanana izany fahotana izany ry havana. Raha tsy avy amin'ny Jesosy. Raha tsy avy amin'Andriamanitra fotony. Izany antony nanomezan'Andriamanitra isika ny zanany efa 2000 taona lasa izay. Nitoriana ny filazantsara. Izy nampiseho hoe iza izany Andriamanitra izany. Iza ilay nahary namorona ny tany sy ny lanitra nitorian'i Jesosy Kristy tompo eto an-tany izany. Ary efa vitany misiony, vitany asa teto ambonin'ny tany, dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nohona tamin'ny azo-pijaliana izy, tsy mba nanota fa nitondra ny fahotany izao tontolo izao. Napetraka teo amin'ny daholo ny ditra ny zanak'olombelona rehetra. Io ilay fanafody nomen'Andriamanitra ry havana. Jereo ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana. Tsy asiany manao zavatra maro koa antsika raha te hahita fanafodiny izany fahafatesana izany. Fitiavana bojo, fitiavana tsy vidim-bola nomena antsika Jehovahandriamanitra dia ny zanany. Fitiavana maimam-poana gratuit. Satria tena antsika hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny mba hazo fanafodiny izany fahafatesana izany. Ny azy dia tsotra, izay mino zanany no manana fiainana mandrakizay. Asainy mino an Jesosy Kristy tompony fotsiny atsika, fa io ilay fanalahidy. Io azahoana fiainana mandrakizay ry havana. Raha io avy ny andro ilansika amin'izao tontolo izao ry havana, aza manantena paradisa ivelan'i Jesosy Kristy tompo. Mila manana Jesosy Kristy tompo atsika vao hita paradisa ry havana. Ary averin'Andriamanitra aminao, aminaha, amin'ny olona rehetra izany androany. Tsy antokom-pivavahana no jerentsika ry havana. Fa Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona. Tsy misy makany amin'iray hoy izy raha tsy amin'ny alalako. Tsy mahita izany teny fahamarinana izany ny olona raha tsy Jesosy Kristy no velona. Mila manaiky an Jesosy Kristy tompo isika amin'izany mahita fahamarinana. Raha mino io ianao, raha mino io isika ry havana, dia anova ny fiainanao Andriamanitra. Anova ny fiainantsika tsirairay Andriamanitra. Marobe ny tantara ato anatin'ny soratra masina. Maro ny olona efa nahatsapa izany. Io ny fanalahidy. Io ny fanafody ny fahotana. Na tsy kristianina no androany ry havana. Ireo zavatra rehetra hitantsika manerana izao tontolo izao. Eo ny aretina dia hitantsika miaraka izany, ny aretina. Maro ny zavatra mandalo na ny fiovan'ny toetrandro.
vokatra amin'ny fahotana rehetrarehetra. Maro ny fanometsiny hoe firenena zao mampiasa produit be, izany mahatonga ny famatifiny costozone azon'ny firenena samihafa. Riava malala, mba vakio soratra masina ao amin'ny boky Deutéronomia 8:15 midina. Fa ho hitanao ao ny vokatra ny fahotana ry havana. Mangataka ry havana mba vakio izany. Mba tsy ho surprise anao, mba tsy ho tampoka aminao izany inona ho ataonao fahotana, inona atao hoe voka-dratsy ny fahotana. Tsy ahita fanafana anao raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy ry havana. Raha tsy hanantona azy isika dia tsy ahita fanafana. Ary mahatonga n'Andriamanitra naniraka hatraniny ny mpanompony hoe mitoria ny filazantsara na amin'ny mino na tsy ino ny olona fa Jesosy Kristy tompo lalina sy fiainana ary ny fahamarinana. Tian'i Jesosy Kristy tompo anao andovany fiainana mandrakizay. Tsy tiananao verana amin'ny faharimretra, tiananao hanana fahafaliana mandrakizay. Riava malala, ijoro vavolombelona kely zaho. Taloha zaho ry havana, revo tao anatin'ny fahotana, revo tao anatin'ny fanapohatana. Tsy vitany be fahotana, be aretiny. Fa noho nandray Jesosy Kristy tompo zaho, dia sitrana, nilamina tanteraka na ny fiainako teo anilan'i Jesosy zaho. Satria nahita nanipy arato tena Facebook pastera dia nakasika be anteniny, nakasika be antoroteny tamin'izany. Dia mba nanao demandamia safako tsara fa be fahotana na amin'ny profiliko aza ry havana tsy sako tenenina eto satria tonga dia hita fa olona tena olona hitako hoe tsy ho avitro mihitsy izany fiainana satria niankina tamin'ny tsy fanao, niankina tamin'ny tenin'ny dokotera. Taloha ry havana rehefa vizina tsy ampy rano, rehefa mangatsiaka, rehefa mafana loatra tsy zavatra vita ninninna fa tonga dia marary. Asiana raha isaka 3 volana, ampidirina lio izany isaka 3 volana atao transfusion. Misy indraindray après 1 semaine afaka iray herinandro ireny manao test. Tsy hita indray le raha nampidirina mampiditra raha 1,5 litre amin'izany. Après 1 semaine dia efa tsy hita. Riava malala, nanantona an'i Jesosy aho. Noraisiny Jesosy, nanaloto aza zaho dia teo amin'ny fiainako dia noraisiny Jesosy zaho. Ry havana, inona moa ny atongavako amin'izany dia hoe na maloto aza isika na be fahotana isika, io ny fanafody izay omeny Andriamanitra antsika dia zanany. Mila mino azy, manaraka azy isika. Maro Jehovahandriamanitra iray io ny valim-bavaka izay nazo tamin'ity fandaharana ity. Raha tanjasaina eto dia izany ihany ny havonjy anao satria ino Jesosy Kristy tompo hamonjy anao. Dia izany ry havana, mandrisika antsika, mampahira antsika mandray Jesosy Kristy tompo fa tsy atao fazarana ihany eto amin'ny fandaharana nanao alleluia sy amen eto fa handray hianatra, handray Jesosy Kristy tompo
Andray filazantsara izay toriany mpitoron'Andriamanitra eto, mitondra ny tenin'Andriamanitra isan'andro, zava-poana izao tontolo izao ry havana. Fa Jesosy Kristy tompony mpamono, mpanasitrana, mpanafaka amin'ny ratsy, mpanafody ny fahotana, fanafody ny fahafatesana. Andovan'i Jesosy Kristy tompatsika, andovan'ny lanitra isika ry havana raha iaraka aminy. Tiany isika hanana fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa mitoetra amintsika tsirairay ny fiadanana. Dia irena Jesosy Kristy tompony sabata. Alleluia. Amen. Alleluia. Sondriana dia sondriana dia sondriana. Maheno ny toriteny. Alleluia. Ary tena mahafinaritra ny mandreny toriteny. Alleluia. Sady mahazo sondriana no mahafinaritra no mahakasika ny fo. Alleluia. Misaotra ny ambavy soamevitsika. Kalma be mihitsy izy mitory. Alleluia. Petraka tsara mihitsy izy mitory teny. Alleluia. Tsy hitanareo mahafinaritra be meno an'ilay toriteny. Ohatra maheno rano mikoriana, mahafinaritra be any anaty any. Alleluia. Misaotra ny ambavy soameva. Tena misaotra, tena mahafinaritra, tena mandroso tsara tsika rehetra rehetra. Alleluia. Izay kosa angamba ny azontsika lazainy. Mandroso tsara ny mpitoriteny. Isaorantsika n'Andriamanitra zany. Ary izaho mbola mitenareo foana fanamby ny apetrakitsika. Alleluia. Fa ao aorianan'ny fifadikanana izay ho ataontsika amin'ny eto zany dia efa mampiomana antsika rehetra rehetra fa hanatanteraka fifadikanana isika 3 andro ny zoma fa 4 ny sabata fa 7 ary ny lahady fa 7 ny volana febroary 26, 27, 28 ho avy zao zany dia hanatanteraka fifadikanana isika 3 andro tsy mijanona, tsy mihinana mihitsy, afaka misotro rano. 26, 27, 28 amboary ny programanao fa dia hiaraka eto tsika maraina parivan'ny andro mbola isy ny vavaka fiambenana ao aorianan'izany dia matoky halleluia fa aherintsika rehetra rehetra ao anatin'izany. Ampaherezana manokana ny mpitoriteny eto amin'ny fandaharana, ny mpandray anjara rehetra, indrindra ianareo mazava ho azy nareo vita batisa, amboatra ny programa hanatanteraka n'izany fifadikanana 3 andro zany isika. Misaotra anareo aloha makasitraka ny anabavy soameva ary ampahereziko mihitsy nareo ampaherezo izy raha hitanareo fa mampahery ny toriteny dia akasitrao izy fampaherezana zany fa tsy hoe fitsofan'andro maro fa reny rehetrarehetra reny dia mandrisika anazy anao tsaratsara kokoa indray ao aorianan'izany. Misaotra betsaka. Za koa misaotra anao taka nisaorako anao rehetrarehetra eto fa mahafinaritra hita mihitsy hoe manomana ary mahakasika ny tenin'Andriamanitra izay ataonareo. Halleluia. Azo antoka fa ao aorianan'ny fifadikanana 3 andro dia hiakatra dingana hafa indray isika rehetra rehetra, tsika rehetra eto amin'ny fandaharana. Ianao any tokantrano any, izay zao matetika aminay rehefa sabata dia misy anjarany tsirairay mifady anina eo fa ny fanapaka izay fa tsisy hifady anina aloha mandra-pahatonga an'io satria anangona hery mety misy aminareo mbola tsy nanao an'izany fa andramoka izaho dia ho hitanao misakafoana tsara ianao dia ny ety am-boalohany minana legioma, minana voankazo, misakafoana tsara, ataovy ampy torimaso tsara. Dritra ny 3 andro amin'izay tsika favaka fotsiny tsika 3 andro. Ary za tena teteny aminao fa atsapa zavatra tsika amin'io ho ampiakarin'Andriamanitra, ho asandatra Andriamanitra ambonimbony kokoa indray ny ara-panahintsika indrindra amin'io, ho tahiny koa ny ara-nofo. Halleluia. Zavatra izay za manao fanamby amintsika rehetra rehetra fa isika eto tsy mandeha araka ny nofo, tsika eto tena hoe miandry ny tompon'Andriamanitra ary
efa elitsika naniry any hoe mba isy fivadikanana telo andro de amin'io 26 27 28 no anatanterahantsika amin'io raha mitovy zaonina aminay nareo aty frantsa de samy efa vakansa ny zanatsika amin'io ny zana moa ny andama eo anelanelan'izay mba hoe fampatotona anaty vakansa daholy a isika rehetrarehetra ka de tongava hoanao zay mbola tsy nanaraka teto a de tongava fa tsika moa rehefa fivadikanandro io de misy olona vaovao foana alleloia de io zao solali a androany zao izy ny vohitatsika teto fa tonga hon'izy de vonina ny teneniko anareo de zao ataoviny lista alleloia ataoviny lista ataoviny lista inona le eta mavesatra makanesy ety amika anareo zay miasa fatratra sy mavesatra etana le asa fatratra io le eta mavesatra io zao de efa lisy teo zao manasa anareo ihany koa ka ny tompona mba fisidivian'ny mpanasina mbola tsy narabaiko teo a armande lalao mbola tsy narabaiko koa zay nga mbola tsy narabaiko teo a zao ianareo a de efa mampiditra application zoom amin'ny telefone anareo mampidira daholo zoom fa ao anaty zoom isika no hiaraka tontolo andro aza matahotra nareo tsy tapaka ny zoom atsika alleloia de mampidira zoom fa io ny afahantsika miaraka ao anatin'ilay fotoam-bavaka ezaka mihitsy tsika hoe amin'ny fandaminana izay mbola dinihana miaraka amin'ny ankizy ato amin'ny groupe zay maresy a de ifady aniny tsika amin'io alleloia amin'ny alahady a mandefa ny publication etoany a momba fanentanana momba an'izay a faly raha heritovo a tahiny jesosy alleloia hitatsika eo zay andaminana azy fa angatatsika amin'andriamanitra ho ala amin'andriamanitra araka ny tokony ho izy io ane amen de tena isy fandaminana finaritra be o ataotsika amin'io alleloia zay ny amin'iny zay ny amin'iny ifady anina isika 26 27 28 a tena hoe io tsika ndray voanao efa ela be tsika efa elaela antsika nanao fivadikanana telo andro farany a fa hanao telo andro tsika amin'io de ho hitanao fa ny fahasoavanao raisinao amin'io tsy telo andro tsy telo volana tsy telo taona fa ho hititsika ny an-danitra mihitsy ny fahasoavana izay ho raisitsika amin'io zay voafatotra ho afaka zay tsy maintsy tavoakana zay tsy nety tavoakana ty ady ho tafavoaka reo tsy nety ny tahin'andriamanitra ho tahin'andriamanitra reo tsy nety ny ovafo alleloia iovafo a misy zavatra ny karanao foana tahiny tompo anabavy monisy raha zafy malala miakatra teny Getsemane foana ianao ho hititsika io amin'ny fotoana io fa na mbola ataoko hoe firy-page ny lista hoentinao hidongitsika eo tongotry ny tompo zany rehetrarehetra zany raha zana berisoa anita tahiny jesosy zay avy ny tanzany anaran' zany teto fitakitra arabainy anabavy marizo angambany a alleloia misaotra ny ankizy moa nareo a mandray tsara ny olona eto ny mpivahiny alleloia de zay ny amin'iny omaly ny programa zany a fa zao fotsiny teniko anareo tsy mbola nisy zavatra nataotsika teto ka nataonareo tamin'ny finoana ny araka taminay zay efa manana finoana foana ka tsy ny batatsika zavatra mivainga ny andriamanitra zay tompontsika eto de averina foana fa andriamanitra tsy hitany masotsika fa tsapainy tanany isan'andro isan'andro ny vokatry ny fivavahana eto tsy mivavaka amin'ny rivotra tsika fa na eny amin'ny rivotra fa ny vokatra zany tsapainy tananao mitraikana anatin'ny fanahanao de ho tahin'andriamanitra ne tsika rehetrarehetra verina amin'ny toroteny am'izay tsika zay toroteny mahafinaritra be na ny fitenina anabavy soa meva ry kalma be mihitsy ny tsy hitany mahafinaritra be de tafiditra tsara le izy amina fa tafiditra tany aminao le izy matitoko voalohany a andiny faraky amby-roapolo andoko efa tiako hatramin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy amby folo ary josefa vadiny zay lehilahy marina sady tsy tana raha-baraka azy de nikasa metraka azy manginginy fa raha mbola ny saina zany izy indro nisy anjeliny tompony seo tamin'ny nofoka anao ry josefa zanaky davida aza matahotra apakatra amin'ny marivadinao fa ny zaza zay aokipony de avy amin'ny fanamasina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe jesosy ka izy ny amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany alleloia ary TCR alleloia tahiny tompo ary TCR mbola tsy narabaiko teo ny seho ny anjely mahavariny betsaka ny ankizy teraka fa teto nisy anjely ny seho ny laza hoe misy zaza ho teraka io zaza spesial izy io spesial hafa kely alleloia satria zaza
napetraky ny fanahy masina. Halleloia. Zaza hafa kely na ny anarany ary hafa kely. Ny anarany dia zao Jesosy. Halleloia. Io anarana io anarana hafa kely izy io, tena hafa kely tokoa. Zao mahatonga na miteny hafa kely. Betsaka any zay anarana efa eno zay ravana malala. Betsaka ny anarana mpanjaka angeza. Nisy an'izany Alexandre le Grand zany. Misy an'izany hoe Napoléon zany, Bonaparte. Misy an'izany hoe be dia be na olo malaza, mpihira malaza, dokotera nikuizana, anaran'olona matanjaka. Fa mahavariana betsaka ny olona nalaza, fa tsy mbola nahita nalaza noho io lehilahy izay teraka io Jesosy ny anarany. Dia mahavariana ry avana io anarana io, fa rehefa io ny tononona dia mahatorotoro. Rehefa io ny tononona, io rery ny anarana tononona dia mampitomany. Io rery ny anarana tononona dia mampitraka. Io rery ny anarana tononona dia mitondra fifaliana. Jesosy. Halleloia. Tsy mbola nanonona anaran'olona ry avana ka manindrona anatin'ny foko, na reko any anatin'ny sofoko dia manindrona anatin'ny foko. Jesosy. Satria io anaran'io dia anarana napetraky ny fanahy masina ho tononona zao tontolo zao. Halleloia. Sy Marisy Josefa no nifidy hoe iza ny anaran'ny ankizy, fa Andriamanitra ny teny ny anaran'io efa hatramin'izay taty amiko taty dia Jesosy. Halleloia. Dia aza hovaina fa zay ny anarana nahabotrabotra azy, zay ny nanomezan'ny anjely azy voninahitra ty an-danitra ty. Jesosy. Halleloia. Hatramin'izay ny olona ray aman-dreny mifidy ny anaran-janany, fa teto tsy azo natao. Misy anarana efa anaran'io hatr'izay ka ho mandrakizay. Dia Jesosy. Anarana tsy nisoloana fa anarana mahafinaritra. Ny dikan'ny Jesosy dia zao Jehova no mpamonjy. Zany ny dikany hoe Jesosy. Jehova no mpamonjy. Ary Jehova no mpamonjy tonga eto dia araka ny anarany mihitsy natao tonga teto Jesosy mba hamonjeny Jehova ity zao tontolo izao ty. Jehova ry havana te hamonjy an'izao tontolo izao. Halleloia. Ary nalefany Jesosy. Inona ny asan'i Jesosy eto? Zavatra tsotra ihany. Tsy ny hamoky ny olona, fa ambilambiny ireny. Tsy hanadio ny fahabokana, fa ambilambiny ireny. Halleloia. Inona ny alehan'i Jesosy teto ry havana? Ny alehan'i Jesosy teto tsy nanova rano lasa divay, fa reny ambinambiny ireny. Fa ny alehan'i Jesosy eto dia io voalaza io. Hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Asa ngeza be zany. Asa ngeza be zany. Ary tsisy afaka manao an'io afa-tsy Jesosy rery ihany. Raha ny abokana ry havana malala, sitrany dokotera zany. Mety misy dokotera masitrana an'izany. Olona noana ry havana, na tsy omby 5,000 na olona ray tapitrisa io azon'olombelona tao mamoky an'ireny. Tsy zany tsy afaka hiteny hoe ny Jesosy tsika rery mahavita an'izany.
vita amin'izao tontolo izao zany. Mamboatra vola fotsiny izao tontolo izao dia mividy zavatra dia vidy zany. Raha ohatra hoe misy olona jamba, mety misy any dokotera mahavita mampiratra olona. Natongavan'i Jesosy ravana, tsy reny ihany. Fa natongavan'i Jesosy dia hanao zavatra ilay tsisy mahay. Ary teto dia ny Mariany zany. Izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Tsy misy na dia ray aza, tsisy na dia ray aza, niza mahay manafaka fahotany, tsy misy. Fa Jesosy irery mahay an'izany. Tena tia antsika Andriamanitra. Satria fantatr'Andriamanitra fa io ny zavatra ngeza indrindra. Fa raha tsy voavela ny fahotantsika dia tsy ahitan'Andriamanitra isika. Ary soa ihany, haleloia, fa tonga Jesosy. Hoy Jesosy hoe gaga ny fariseo sady nametsiny. Gaga ny fariseo rehefa sady nametsiny rehefa any Marika 2:2. Io akizika tenin'Andriamanitra Luka Marika 2:2-13. Ny antsoina ny Levy na i Matio zany sy ny fanasana nataony tao an-tranony ary toy ny tena nataon'i Jesosy tamin'ny fifadikanana. Halleloia. Ny ten'Andriamanitra hoe ary lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanantona azy ka dia nampianatra azy izy. Ary noho nandalo izy dia nahita ny Levy zanaky Alfeo nipetraka teo am-pamoriketra ka dia hoy izy taminy manaraha, dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ny tena marina i Jesosy sy Matio teto niresaka elaela. Jesosy sy Matio teny niresaka elaela fa tsy hoe vitany fotsiny hoe manaraha. Fa hitan'i Jesosy sy Matio dia fantany fa manao zavatra tsy nety. Matetika ary havana ny mpamoretra dia manao zavatra tsy dia nety. Fa nefa zao Jesosy tonga teo, mbola tao anatin'ny fanangonana ny mpianatra izy. Dia tonga teo tsy kisendrasendra fa tahaka ny natongavany teo amin'ny Petera. Nandehanany teo amin'ny ranomasin'i Tiberiasy hitady i Petera. Galilea azafady. Tsy kisendrasendra natongavany teo. Dia mba tahaka izany koa tongavany teo amin'ity toerana ity izay nahitany any Levy. Mbola tsy Matio izy fa Levy. Dia niteneniny io fa ino ty ataonao ty? Tsy mety ihany ataonao io e. Mety indraindray mahasorena ihany hoe tonga ny olona anankiray dia miteny anao hoe ianao tsy mety ny ataonao Fa ny zavatra nataon'i Jesosy teto dia zao avy niteny any Matio izy dia niteny taminy andao anaraka. Raha miteny fotsiny hoe manakihana fotsiny hoe ianao tena tsy mety ny ataonao, ianao hoanina. Dia mety izy ny olona hoe olona mila vaniny, mila voatsiary. Fa ny zavatra niteneniny dia zao. Andao anaraka anao. Halleloia. Andininy 5:10.
Ary raha mipetraka ninana tao an-tranony izy dia maro ny mpamoretra sy ny mpanota no ny ara-mipetraka ninana tamin'i Jesosy mba mimpianany. Alleloia. Fa nisy maro tao dia nanaraka azy izy. Ary mpanora dalàna izay isan'ny fariseo raha nahita fa niara-mipetraka ninana tamin'ny mpanota sy ny mpamoretra izy dia niteny taminy hoe alleloia. Dia niteny taminy hoe sika sarisary kely dia zao zany ny zavatra nitranga. Dia rehefa ny mpanora dalàna izay isan'ny fariseo raha nahita fa niara-mipetraka ninana tamin'ny mpanota izy sy ny mpamoretra rehetra izy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamoretra sy ny mpanota izy. Ary hoy Jesosy taminy, Jesosy nanao taminy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota. Alleloia. Alleloia. Ho ten'Andriamanitra hoe rehefa niditra zany ka himatio mpamoretra dia rehefa niditra zany ry havana natsoiny Jesosy matio. Teny zavatra nahavariana dia zao lasa izy niditra tao an-trano matio. Dia inona zavatra nitranga? Niditra tao daholo amin'izay ny mpamoretra rehetrarehetra sy ny mpanota niara nipetraka hinana taminy. Mahavariana fa tsy ny salasala ny olona nanatona an'i Jesosy satria zao fantany tsara mihitsy ny matio. Raha misy filoham-pirenena mandalo eny am-pivarotra brokatera ohatra, feno olona le misy menamenaka ireny ny tanany zatra mikirakira piesy, ka miala avy any le filoham-pirenena ka mamihana na miarahaba ny anankiray amin'ireo dia azo antoka fa tsy salasala koa ny rehetrarehetra hiteny hoe za koa président mba hiresaka aminao. Ary zany le tolo reto tsy nampisalasala ny olona ry havana. Mahavariana tsy nampisalasala ny olona mihitsy ny ao anaty amin'i Jesosy satria ingery havana Jesosy efa voalaza tamin'ilay matio vakitsika teo fa hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Izay no nahatongavany. Normal be ingery havana raha olona mpanota daholo no nanatona azy satria io ihany ny afaka nafaka azy amin'ny fahotany. Jesosy. Ary be dia be ry zareo a. Maro ny mpamoretra ary tsy ny mpamoretra ihany fa na ny mpamono olona. Hozy ny olona hoe ry matio tafiditra andao rahalahy, andao fa ohatrany mba mety mba hanjara antsika androany. Alleloia. Tezitra ny olona. Iza moa ny tezitra ry havana? Ny olona efa mpivavaka ny tezitra. Tezitra ny fariseo. Tezitra ny mpanora-dalàna. Dia ny teny nanao hoe miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamoretra sy ny mpanota ny ianareo e. Tsotra ny navalin'i Jesosy anazy. Hoy Jesosy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy tonga miaratsiny kely a. Hoy ny olona, hoy Jesosy, tsy ny finaritra mila mpanao fanafody a. Alleloia. Fa ny marary. Hoy Jesosy hoe
ohatry ny teteny Jesosy amin'reto olo reto hoe nareo tsy mila naka, tsy ho anareo zany. Nga moa ny fariseo marary, nga moa ny fariseo misy mahory azy ry havana. Reo nge rehefa mieritreritra hoe mivavaka e. Iny amin'ny hazakazahan'ny fariseo avela heloka. Nga moa ny fariseo mieritreritra hoe mpanota. Fa reto ny hazakazaka, ty fantany. Halleloia. Fantany fa natao anazy zany. Halleloia. Fa misy fizarana vary any amina firenena manitra, ohatra ny Madagasikara. Dia mihazakazaka amin'ny famaly mihitsy ny olona. Reny noana reny. Satria reny tsy manana vary. Fa ny olona izay efa manana vary, tsy mila an'ireny izy. Jesosy ry havana tena niteny e. Tsy ny finaritra. Dikan'izany finaritra zany ny salama. Atahoin'izy izay salama moa ry havana na fanafody. Nga moa ianao nahita olona salama mihinam-panafody. Soameva zao teo henonao zany fitsona vavolombelona. Narary nge eo nabavy eo e. Ampidirana rà isaky ny 3 volana. Indraindray isaky ny 2 volana raha tsy diso izy izay. Dia izay raha tonga eo dia ritra foana. Tsara fantatra fa misy fanaratsy mihinana ny mitroka ny rà anao rehefa tratra ny ohatr'izany ianao. Halleloia. Narary ange vehivavy io e. Nga io olona io velona rehefa mivavabavaka fotsiny amin'izao. Eto amin'ity fandarana ity tsy olona taitaitra ny mivavaka eto. Fa olona nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Halleloia. Ary izao fandarana izao koa tsy tonga ho an'ny olona salama izao. Tsy tonga ho an'ny olona finaritra izao fandarana izao. Ary na zaho hitanao io, tsy tamin'ny fahafinaretana no nahatongavako ity olona tenin'Andriamanitra izany. Fa narary koa. Narary mafy. Narary ny fiainako. Hitanao efa le olona efa le tazomina fotsiny amin'ny sérum reny sisa. Ary nila fanafody farak'izay aingana. Fa raha tsy zany dia maty. Za marary fa za mpanota. Reto olo reto mpanota, mpamoretra sy mpanota be dia be. Fa tsy nampaninona Jesosy fa ny zavatra fantany marary reo. Mila fanafody reo. Arita ny fanafody. Nareo reo nahita fanafody nareo. Jesosy tsy mpanao fanafody satria teny Jesosy hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota. Fa marary. Ary mpanota marary teo ho sitrana. Jesosy tsy mpanao fanafody. Fa Jesosy fanafody. Na zana ianao nahita fanafody tsika. Taiza ny fiainantsika araka ny teny anabavy Erika? Taiza ny fiainantsika raha tsy nahita fanafody tsika? Taiza soameva raha tsy nahita fanafody? Halleloia. Amin'i Jesosy ry havana malala dia izao isika rehetrarehetra ireo mpanota, mpamoretra, fa marary. Ary tsy tatin' Jesosy ny mahita olona marary satria izy fanafody manasitrana an'io aretiny io. Ary izay no misy ao an' Jesosy tonga dia ity dia hanasitrana ny marary. Ny ankabetsahan'ireo marary ireo dia mpanota ireo. Halleloia. Ry havana malala, za ty teny aminao androany.
marary ianao am'izao fotoana izao. Mety misy zavatra marary anao eo amin'ny fiainanao am'izao fotoana izao. Za teteny aminao fa tsisy anarana hafa famonjena. Asan'ny apôstôly toko 4 misy an'izany teny. Asan'ny apôstôly toko 4 andiny 1:20. Ity ny vato izay lavin'ireo mpanao trano nefa tonga fe izoro. Izy ireo mpanao trano ireo? Ireo nge ny tabatabataria. Ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Ireo nandahany Jesosy ireo. Fa nisy olona taty nitady fotsiny iza fotsiny mahasitrany. Olona lehilahy anankiray teraka jamba hoe ozy ny fariseo lazao aminay fa mpanoty zany lehilahy zany. Zao ny teneniny. Tena tsy fantatro loha raha misena mpanoty izy na tsy mpanoty. Nareo nge mahay baiboly? Za tsy mahay. Alleloia. Tsy mahay baiboly ty lehilahy ty. Fa zavatra ray ihany ny fantany. Jamba izy taloha. Dia mahiratra izy zao. Ozy ny lazao aminay fa mpanoty zany lehilahy zany. Tsy haiko loha izy na mpanoty izy na tsy mpanoty. Nareo miavaka amin'ny tsara anazy. Za tsy mahafantatra. Fa ny zavatra fantatro dia tsotra. Jamba taloha dia mahiratra ankehitriny. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny asan'ny apôstôly toko 4:20. Ity ny vato izay nilavin'ireo mpanao trano nefa tonga fe izoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany ny lanitra nomena ny olona azahoana famonjena. Afa-tsy izy? Afa-tsy Jesosy? Asan'ny apôstôly toko 5:1:30 afaka raisinao zany teny zany verset zany. Ho tenin'Andriamanitra manao hoe izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Halleloia. Nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Jesosy zany. Hitondra inona? Hanome fibebahana. Tsisy afaka manome an'izany. Afa-tsy Jesosy rehetra. Ny mahatonga antsika mibebaka. Dia Jesosy ihany ny afaka nanome antsika izany fibebahana zany. Ary izy koa ny afaka namela heloka. Ay teneniko anao hoe tsy mahita. Afaka mitady ny olona ray havana. Za aloha tena tonga dia milavolefona. Za tsy mahita ohatran'io. Zany ny ahitanao anahy eto foana. Tsy mahita ohatran'io ary havana. Itsika anao hira anankiray aloha. Ho voninahitra Andriamanitra. Velona eto aoriana izay. I'll find some food,
Alleloia. Mbola tsy tapitra akory ny toritentsika fa nataontsika fotsiny nangalanaina kely. Alleloia. Nisotroana rano kely. Alleloia. Mbola tsy tapitra akory ny toritentsika. Sady efa ety ampamarana ihany moa zany tsika fa nasiana kely mba niseto kely tsika tao anatin'iny. Alleloia. Mila akasitrahantsika Jesosy ny amin'ny zavatra izay nataony antsika. Ary za dia teny aminao androany. Hoy izy ianao hoe maninona ary amin'ny marary. Fa za dia teny aminao misaoran'Andriamanitra ianao marary. Satria izao tonga ho anao Jesosy hanasitrana anao. Raha salama teny foana ianao dia za te teny aminao salama teny foana ianao 70 sy 80 taona. Araka ny teny anabavy Someva, tsy afaka mividy fahafatesana tsika. Tsy afaka mividy fahavelomana tsika ravana malala. Tsy afaka mividy fiainana mandrakizay tsika ravana malala. Ny sida zao tsy hitan'ny olona ny fanafodiny. Covid tsy hitan'ny olona ny fanafodiny. Maika fa ny fahafatesana. Fa Jesosy araka ny teny anabavy Someva, tiako be ny teny iny hoe Jesosy fanafodin'ny fahafatesana. Dia za androany dia teny aminao hoe andatsika handray azy. Azy isalasalana. Tonga ho anao Jesosy. Tonga ho an'ny fiainanao Jesosy. Ary tonga amin'ny fitiavana izy. Ary Jesosy nge rehefa efa ela no namina an'iny tenin'Andriamanitra. Tany amin'ny Jeremia tany amarana azy dia izao. Jeremia 3:20 andininy 5 angevaka itsika sy ny 9. Hoy ny tenin'Andriamanitra, fa minaninany amin'ny Jesosy izy ity. Indro avy ny andro Jehova izay hananganako rantsana. Alleloia. Na solofo. Hananganako rantsana marina ho an'i Davida. Ka hanjaka izy, le izy amin'io grandi. I lehibe zany. Ka raha mpanjaka tsotra io i kely. Fa rehefa mahitsika anarana hoe ao, na izao, na izy, ka grandi, majuscule zany le soratra, dia Andriamanitra foana zay voalaza anatin'izay. Jesosy, ny fanahy masina. Indro avy ny andro Jehova izay hananganako rantsana, le rantsana amin'io dia efa grand terrain ihany koa, marina ho an'i Davida, tsy olombelona io resahana io. Ka hanjaka izy sady hoendry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny andro no hamonjena ny Joda sy andrininy ny Israely fahizay. Ary zao ny anarana izay hanonana azy, Jehova fahamarinana antsika. Alleloia. Mba mario amin'ny baibolinao io. Jehova, izy hoe ny atao anaran'i Jesosy, Jehova fahamarinana antsika. Aika ilay Jehova no mpamonjy ilay Jesosy, dia izay koa ny dikany sy ny fiantso azy. Jehova fahamarinana antsika. Mbola napiny zany amin'ny Jeremia 3:30 andininy 9. Hoy ny tenin'Andriamanitra, amin'izany andro zany dia hovonjena ny Joda ary Jerosalema magnandro fahizay. Ary izao no fanonana azy, Jehova fahamarinana antsika. Alleloia. Ravana malala, raha izany ary, maninona Jesosy ny tadiavan'ny olona sarahana amin'Andriamanitra? Anao tonga amin'ny teninao an'izany. Tadiavin'ny olona sarahana mihitsy ravana izany testamenta taloha sy Jesosy zany. Dia izy ny hoe efa izao ohatry hoe misy eo amin'ny fiainana zany, eo amin'ny fanompon'Andriamanitra misy chapitre 2 samihafa mihitsy dia ny iray ajanona. Efa tsy zany intsony izao efa izao indray. Nefa tany amin'ny Jeremia no namina an'ina fa Jesosy dia Jehova fahamarinana antsika. Izany hoe nentin'Andriamanitra nanehoana ny fahamarinany. Ny fahamarinany ny fisiny, ny fahamarinany teniny no fisian'i Jesosy. Ianao manomboka androany dia izao atao. Fahamarinana antsika Jesosy. Dia raha isoa fahamarinana ngeza be amin'ny fiainanao, Jesosy Kristy, dia aza sarasarahanao amin'Andriamanitra Jesosy. Fa tsy simbolina nisaraka tamin'Andriamanitra Jesosy. Natao an-danitra na izy natety an-tany, na izy niverina tany an-danitra. Halleloia. Ngeza be ny tiako tenena amin'izay. Raha nisy ny testamenta taloha, ny didin'Andriamanitra, ny lalàna an'Andriamanitra, dia Jesosy mbola fanamafisana an'izany, Jehova fahamarinana antsika. Matoa ka fa voarainao izay rehetrarehetra.
afatra ny ataoko anao androany tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary raha am'izora sy fotoana terantsika izao anao marary ny ara-nofinao, marary ny ara-panahinao, marary ny ara-pitiavanao, marary ny ara-bolanao, marary tsy fantatry inona avy ny zavatra mety kotehana zavatra marary eo amin'ny fiainanao androany tsy tonga tafa-tsy ny am'izany Jesosy hitady zay marary hositranina ary tsy hositranina ihany, tsy omena fitahiana ihany, tsy omena vola ihany, tsy diovina amin'ny abokana ihany, tsy hositranina ihany ny aretina anatin'ny foany fa izao hoentina ny an-danitra mihitsy ary tsisy afaka mitondra antsika makany an-danitra afa-tsy Jesosy rery androany anao antirytytsika mino fa nahakasika anao zany toriteny zany raiso Jesosy zay ny fehany ary fotoana zao fa te hamonjy ny fiainanao izy de zao ny hira ataontsika manao hoe za Jesosy za mila anao isan'andro amin'ny mila anao tokana araka ny teniko taminao zany hoe tsy manana afa-tsy hoe io reriny halleloia de ataonao hiarahira aminay sy mampiona androany teny hoe tokana ho ahy ianao mpamonjy tompo mila anao de vavatsika aorianan'izany hira izany sotra Jesosy halleloia mahatonga eto foana Jesosy halleluia milanao tena milanao isan'andro Jesosy Amini andro ny fakampanay ianao pampijoro ay fanatenako ianao fanatenako ianao tompo halleluia ianao pampijoro ay fanatenako ianao fanatenako ianao tompo milanao Jesosy la
rahantsika vavaka zany ravana malala amin'izao fotoana izao ny toriteny androany ho rahantsika vavaka zany tena hitentsika androany hoe jesosy saotra anao tonga afaka misaotra an'andriamanitra avy ianao androany isaora an'andriamanitra ry havana hoe misaotra anao a jesosy fa narary fa raha tsy narary tsy nahitanao. Halleloia. misaotra anao a jesosy fa raha tsy nandalo olana a jesosy tsy nahitanao fantatra ankehitriny fa matoa nahitanao dia tena tonga ho ahy tokoa ianao, tena tonga ho an'ny marary ianao, tena sofa tsy finaritsika tamin'izany ry havana manana fa raha finaritra foantsika hatramin'izao tsika mbola tsy nahita zay herin'andriamanitra zany, mbola tsy nifanena tamin'ilay mpamelaheloko zany, tsy nananeritreritra izay ho any an-danitra ry havana manana. Androantsika hisaotra an'andriamanitra hoe jesosy misaotra tena misaotra fa raha tsy ianao tsy izao zay, raha tsy ianao tsy tahaka izao zay. Misaotra jesosy, misaotra jesosy. Afaka misaotra an'andriamanitra ianao androany, afaka tsorovanao mihitsy ny tany amin'ny fotoana lasa rehetra taloha tany dia tady teo fa nifanena tamin'i jesosy ianao, tao anatin'ny aretinao, tao anatin'ny olanao, tao anatin'ny karazana ady maro lalovanao, tao ny fanenanao taminy. Ary raha misy olona eto androany mbola ao anatin'izany ady zany, izao ny fotoana hifanenanao aminy. Za maniry dia maniry tokoa mba ianao io koa tena ao anatin'izany hoe tsy te hisaraka. Halleloia. Tsy te hisaraka ry Matio, tsy te hisaraka tamin'ny tsony ry havana malala. Mpanota ny idiran'i Jesosy, mpanota izy noho ny idiran'i Jesosy, titrana mpanota noho ny idiran'i Jesosy, nampidirana an'i Jesosy tao an-tranony, lasa mpianatra izy. Halleloia. Ianao androany tsy olana izay toerana misy anao, mety mbola ratsy no Matio isika, ratsy no Zakaiosy, fa androany te hiditra ao an-tranonao ilay mpamelaheloka, ilay mpamonjy ny mahantra, ilay mpanafaka ny heloko ny olona tsirairay avy. Anjaranao androany ny miditra mampiditra azy dia miara-misakafo aminy. Halleloia. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny fitiavanao lehibe. Tsy voavalinay Jesosy, tsy voavalinay Jesosy. Saotra tsisy afaka holazainay fa misaotra fotsiny amin'ny fahatongavanao. Halleloia. Ho an'ny reto marary, izay rehetrarehetra marary, fa narary ny fiainanay, fa nahitanao zay, niditra ny sakafo ianao, nikarakara ianao, nanasitrana ny ferinay ianao, nanadio anay ianao. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, saotra. Tsy voavaly, naroviana tsy ho voavaly, fa ny any azonay lazaina Jesosy dia izao mba hanao takandry Matio koa zay, hanao mpianatra ao zay, dia ho hitanao eto foana zay, ary hifankahita aminao zay rahatry zay. Saotra fa na dia mpanota tsy mendrika ary zay dia mbola tao ambavanao foana fa tonga ho anay ianao, ary tsy adinonay mandrakizay zany zavatra ataonao zany. Saotra Jesosy. Kehitriny dia apetraka ampelantananao zany toriteny izao fotoana rehetra izao. Ianao anie Jesosy ampaharitra n'izao fotoana mamy rahanay, andrenesanay foana isan'andro ny afatrao, hotahinao foana ny connexion anay rehetrarehetra reto ny fitaovana eo ampelantanana. Mbola vonjy fanan'olona maro mandra-piavina any amin'ny ranon'anitra. Anekane Jesosy tsy misy aminay ka hoe nandray ihany fa tsy handray, ataovy tamin'ny lohana ka niriny izany teninao zany ny fonay sy ny fiainanay tsirairay avy, ary ny vozaina fafy androany dia amoavy zato eny amin'ny tsirairay avy. Ary tsy misy Jesosy voatsaingo ny vorona mpihaza fa amoavy zato eny avy. Zay rehetra tsy voatonga teto androany Jesosy fehezo ny feriny zany olo zany raha marary izy. Ianao ilay fanafody ambony karazana Jesosy sy trano izy Jesosy, fa milanao tahaka ny nilanao hatramin'izay. Dia rehefa nisy nandondoam-baravarana taminao tamin'ity androany ity, tamin'ny lalan'izao fandarana izao, Jesosy sokafo azy ny varavaran'ny lanitra dia mifamonjeny zany olona izany.
misaotra Jesosy a dia vozy satana faritra amin'ny rano tsy afaka hitsaingo fa na dia litera ray tamin'izay nampampiteto aza tamin'ity androany ity a ho voninahitry ny anaranao a misaotra betsaka Jesosy a halleloia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao a ny firenena ampandrosotsika ny avavantsika rodinina avy ny Koweita hivavaka ho an'ny firenena tompana vavy rodinina ka iny tompo antsika rehetra dia mbola hiara hivavaka antsika hamarina izao fotoana izao ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjy anay zanak'olombelona amin'izao fotoana izao tsy afaka tsy hisaotranao izahay Jesosy malalao satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay lehibe tokoa ny famindramponao izay asehonao aminay tsirairay avy ka mbola nahatratra izao alina izao izahay tompo satria nitantanina izahay nandritra ny tontolo andro eny Andriamanitra narovanao izahay rehetra izao Jesosy malalao mbola tafiona eto izahay Andriamanitra vokotra noho ny fitiavanao izany vokotra noho ny famindramponao izany Jesosy dia izany no hanateranay fisaorana amin'izao fotoana izao saoranay ianao mbola niainy ny tenina teny izahay Jesosy malalao izay teny izay fanantenanao anay aminao Andriamanitra izany ny saoranay tompo ary ankehitriny izahay Andriamanitra ndreto izahay Andriamanitra izay mpanota tsy mendrika izahay Andriamanitra kanefa Jesosy malalao tsy navelanao izy tsy handeha eo hanatoanao izahay Jesosy malalao ka mbola afaka niainy ny tenina teny Andriamanitra fitiavanao anay izany Jesosy malalao ary nitao amin'ny fanana masina izahay Andriamanitra afaka niainy ny tenina iny Jesosy raha ny tenanay ihany Jesosy malalao tsy afaka nanatoanao izahay kanefa na Jesosy nanatoanay anay amin'izao fotoana izao afaka niainy ny tenina teny Jesosy ankehitriny izahay Andriamanitra hibebahanay tompo izay rehetra izay tsy araka ny sitraponao izay ao anatinay Jesosy izay maloto rehetra Andriamanitra hifonanay izany Jesosy vonona hanaradiana sy hanompo anao izahay Jesosy malalao oka ianao Andriamanitra hamela ny heloka hamindra fo aminay amin'izany fahotana izay vitanay izany Andriamanitra ankehitriny koa izahay Jesosy malalao hanapetraka ho an'ny firenenanay eo aminao Andriamanitra Jesosy malalao amin'izao fotoana izao maro ny mila fanafody amin'izao Jesosy malalao marary ny firenenanay Andriamanitra maro ny aretigny izay mamatotatro amin'izany firenenanay izany Andriamanitra dia mangataka aminao izahay tompo hanome fahasalamana ho an'izay marary amin'izao fotoana izao Jesosy anao alopitaly Jesosy nantokantrano na aiza misy azy sitrany tanana mahery izy Jesosy malalao ny ranao Jesosy hanadiovana izany aretigny izay mamatotatro ny olona rehetra amin'izao fotoana izao mangataka aminao Jesosy na mararara tokantrano amin'ny fitsaraha Jesosy malalao handeha hanjaka mitokantrano isan'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao marary ny fahotana Andriamanitra dioviny olona rehetra amin'izao Jesosy kasiny ny fanana masina mba hanatoana sy hibebaka eo aminao tompo mba hadio tsara amin'izany fanarahana diana zany Andriamanitra apetraka eo aminao ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao Andriamanitra satria ianao Andriamanitra tsy miantso olona marina fa miantso mpanota hibebaka hifona eo aminao Andriamanitra Jesosy malalao oka ianao Jesosy ny fanana masina hibitsika ao am-pony tsirairay avy amin'izao tompo mba tegna handeha araka sitraponao Andriamanitra izany no irinay tompo satria ny ianao Andriamanitra izay miantso olona rehetra amin'izao Jesosy mba ho velogno eo aminahy tokoa Jesosy tsy hamono ny fanahinay ianao Andriamanitra fa na raha ny nofinay ity Jesosy malalao tsy misy azonay atafa ny fanahinay Jesosy malalao izany no izay irinay mba hitoetra eo aminao Andriamanitra Jesosy malalao tianay anao Jesosy malalao tianay anao Jesosy amin'izao izahay mangetahetanao izahay miantso ny anaranao izahay Jesosy
fa vonga hanaradianao izahay, vonga hanompo anao izahay Jesosy ô. Fa kanefa anao raha tsy anao miaraka aminay Jesosy malala ô, tsy misy zavatra zay vitanay na inona fa kanefa ankininay aminay izany. Dia aoka ianao Andriamanitra hanjaka amin'ny firenenanay izany. Ny olona rehetra, ny problema rehetra, raha misy miantso anao mangetahita anao amin'izao Jesosy malala ô, valio izy Jesosy araka ny teninao Jesosy malala ô. Raha misy miantso azy ho an'ny izy ny teninao hoe dia hiaino ny feony aho Jesosy ô, ianoho ny feony amin'izao Jesosy ô. Mety izy amin'izao Jesosy tegna maniry firy amin'izany zay zavatra manjo azy zany, dia ankininay aminao izany. Ary retin'ny mpanompona izay nanaraka teto Andriamanitra ô, ianao no mahita ny fony tsirairay avy izay amin'ny toerana izay misy azy igny. Raha manana olana Jesosy ô, dia vahao izy amin'izany Tompo ô. Aoka ianao hibitsiko amin'ny poniny izy ireo Jesosy, hitantana izy ireo na aiza no misy izy ireo, na ino zavatra zay manjo izy ireo Jesosy malala ô, apetrako eo amin'ny pelatàgnanao. Ary amin'izao Jesosy ô, rehefa tonga zao sabata zao, sabata masina zay nanaovana fanasitrahana ny marary Andriamanitra ô, dia mangataka aminao izahay Jesosy ô, hitoetra aminay isan'ny tsirairay avy. Atao amin'ny fanana masina hanatoa anahy, hanompo anahy sy hanaradianao mandrakizay. Apetrako eo aminao izao vafoka zao Jesosy malala ô, dia voninahitra reriany ho anao Andriamanitra. Fiadanina ho anay tsirairay avy reto. Misaotra reo, saotra Jesosy malala ô. Halleluia. Amen. Halleluia. Misaotra antsika rehetrarehetra naharitra ny an-trano misaotra ny Anabavy Rodinina vavaka ao amin'ny firenena, dia misaotra ny Anabavy Soameva tamin'ny tenin'Andriamanitra nafinaritra, dia misaotra ny Anabavintsika Selina, Vero Selina nitondra ny vavaka fanombohana, dia misaotra anao koa naharitra ny an-trano farany. Tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Afaka mbola mihaino anao amin'ny www.andramokaizo.com ny Aki Radio, dia mbola maheno toriteny foana anao maheno hira andro aman'alina, tsy tapaka mihitsy isan'andro. Raha mbola tsy tonga amin'ny Raolanitra Jesosy, ny fandarantsika vavaka fiambenana tsy misy rapitso alina fa amin'ny lahadiny antsika vao mihaona, fa isan'andro sika moa mihaona eto foana, dia rapitso ny tena fotoan-dehibe. Manomboka amin'ny 7 ora dia hiditra eto ny fandarana commencement akira izay rahantsika amin'ny Rahalahy Jonathan avy any Allemagne sy Rahalahy Tojo amidina ny toriteny nandritra ny herinandro. Raha ohatra zany aloha androany vao teto dia ohatrany hoe ahoana avy re tamin'ny herinandro dia fitiany Rahalahy Tojo eto rapitso amin'ny 7 maraina miara-miditra eto izy amin'ny Rahalahy. Dia amin'ny ray sasany ny fotoana izay rahantsika rehetrarehetra manomboka ny fotoam-bavaka mitarika fotoana mampionana dia mitoriteny dia afinaritra be mihitsy ny fiarahantsika eto amin'io rapitsoka. Dia manasa aloha sady amboary ny programa rapitso ary mihaona samita in'Andriamanitra, voninahitra dia n'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Dia samy mahery daholo. Iny Jesosy rapitso ilay tsika mihaona. Halleluia. Amen.